Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsevantsika amin'ny androany ity dia mitondra ny lohateny hoe azaderadera ny fiainanao fa mety hanimbanao izany, ary ny maso ratsy mandrava ny fahasoavana sy ny fitahiana rehetra eo amin'ny fiainanao. Arao ny tantara. Tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama dia nisy lehilahy anankiray tonga nitaraina tany amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama ka niteny manao hoe: "Ory iraky ny Allah, tato ato izy dia tsapako fa ny fiainako dia tsy miroso fa mihemitra hatrany hatrany. Ary ny fahasoavana rehetra teo amiko dia potika avokoa. Ary tsy misy filaminana intsony ny ao an-tokantranonay. Ary ny fiainanay dia mikorosofana, izany hoe miaratsy foana tsy tahaka ny teo aloha. Ka mba ho torohy hevitra zao hoy izy, ary mba inona ny zavatra ataoko mba ahafahako manova ny fiainako ary iarovako ny vady aman-janako." Namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallama niteny manao hoe: "Rehefa mody any an-trano anao izy dia asio rideau ny tranonao, satria ny olona rehetra izay mandalo eo amin'ny tranonao ka mijery mahita ny zavatra any an-tranonao, mahita ny fanananao, mahita ny zanakao, mahita ny filaminanao, dia ny mason'izy ireo mijery mety handrava an'izany, satria ny ampahany betsaka amin'izy ireo dia maso ratsy avokoa." Lasa iny lehilahy iny nody tany an-tranony ka nasiany rideau ny tranony hatramin'ny varavarankely rehetra. Roa herinandro, ray volana taty aoriana miverina izy tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama ka niteny hoe: "Misaotra betsaka aminao ry mpaminany, fa nanomboka niarina ny fiainako, ary nanomboka milamina izahay, ary manomboka mirotsadrotraka ireo fitahiana sy ny fahasoavana ankehitriny." Lesona lehibe azontsika amin'izany tantara izany. Mampalahelo ankehitriny atsika olombelona. Ny fiainantsika rehetra dia avoaka sy tantaraina indrindra eny amin'ny tambazotra serasera. Vao mifoha maraina anao efa maka sary miteny hoe mifoha maraina. Andeha hiasa anao mamoaka an'izany andeha hiasa. Nahazo fanomezana anao avoaka eny amin'ny Facebook, misaotra betsaka anao nanome. Niteraka anao avoaka eny amin'ny Facebook. Bevoka ianao aderadera eny amin'ny Facebook. Ny zavatra rehetra izay mahazo anao na ny zavatra rehetra izay azonao eo am-pelantanana indrindra amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana dia aderaderanao eny amin'ny Facebook avokoa. Ka aty aoriana mety ho gaga anao hoe fa maninona no potika na miaratsy ny fiainako? Valiny dia tsotra. Ny mason'ny olona rehetra mahita n'ireny zavatra aderaderanao amin'ny Facebook reny dia tsy mitovy ny fijerin'izy ireny. Misy amin'izy ireo faly ka mangataka amin'ny Zanahary mba haharitra aminao ny fahasoavana. Fa ny betsaka amin'izy ireny kosa malahelo sy mialona, hany ka ny masony mijery fotsiny efa fialonana sy hosoda ka manapotika an'izany fahasoavana izany. Ny maso ratsy hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallama amin'ny hadisy dia misy. Ary io maso ratsy io mety possible mahalavo ny rameva ao anaty vilany, izany hoe hovonona, ary mety mahalavo ny olombelona ka alevina any am-pasana. Ary miteny mpaminany amin'ny hadisy hafa hoe: "Tsy misy zavatra hozy izy mahafaty ny olona betsaka eto ambony tany aorian'ny lahatry ny Allah mihoatra ny maso ratsy." Ka mila mitandrina antsika amin'ny famoahana ireo zavatra sy ny fahasoavana eo am-pelantanantsika, indrindra ny fahasoavana sy ny fitahiana. Mbola niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy hafa manao hoe: "Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman." Aoka ianareo hanao ny zavatra sy ny raharahanareo rehetra eto ambony tany mba miafokafona tsy ho hitan'ny olona, satria ny maso mahita tsy faly amin'ny fahasoavana miditra ao aminao. Ka manomboka androany raha lasana bavy,
aoka ianao rehefa hanao zavatra, ataovany ny takotakona, avelao le feon'ny fahombiazanao no amakivaky zao tontolo zao. Avelao ny feon'ny fandresenao no hitan'ny olona dia hitany fa niova ny feon'ny fiainanao ka tsy vitany intsony ny manova an'izany. Zay ny fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, atao j'aime fa mbola betsaka ny fampatsiavantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.